Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity alakamisy maraina fa 7 ny volana oktobra ity ary misaotra an'Andriamanitra isika izay mbola miahy antsika sy mitantanantsika mandrakariva. Dia mirary soa anao akoa hoe ity am-piandohana mba hitondra ny soa mandrakariva ary hanafy ny heriny any Jesosy. Lohandirantsika ny amin'ny mofinainana io dia hivavaka. Ny Tompoandriamanitra mbola velom-pisaorana anao izay fa mbola nomenao tompon'andro indray ahafahany mandray ny fahasoavanao, nomenao an'izao fotoana izao ihany koa ahafahany mandinika ny teninao. Koa mety izy Tompo mba hamela amin'ny fahatsoanay sy ny ilokay rehetra, hanovo hery anay ary koa hitarika anay ny amin'ny lalanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mpanolontsaina mahagaga. Mpanolontsaina mahagaga. Nalaina amin'ny Salamo 3:7-20. Manao hoe ny saina omenao no hitondranao ahy. Rehefa afaka izany dia ho raisinao amin'ny voninahitra aho. Amen. Miantso ny taranak'olombelona hanohitra ny herin'ny ratsy Andriamanitra. Hoy izy ao amin'ny Romanina 9:12 manao hoe aza vela hozy izy ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty, hanarahanareo ny filany. Ary aza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota ho feadiany tsy fahamarinana, fa atoloro ny tenanareo an'Andriamanitra. Toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho feadiany fahamarinana ho an'Andriamanitra. Ady sy tolo-tanana ny fiainana kristianina, kanefa voalazany ihany koa fa isika izy tsy mitolona amin'ny nofo aman-jafa, amin'ny fanampahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka an'izao fahamazinana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ny fanampian'Andriamanitra rery ihany izany no afaka mampandresy antsika amin'ny hoady fanaovan'ny fahamarinana sy ny tsy fahamarinana io. Tsy maintsy ampileferina amin'ny sitrapon'ilay tsy manampetra ny sitrapontsika voafetra, ary tsy maintsy akambana amin'Andriamanitra ny sitrapon'ny olombelona. Tonga ny fanahy masina hamonjy antsika izany, ary ny fandresena tsirairay dia amerina amin'Andriamanitra ny fananana ny hovidiny. Amerina amin'ny laoniny ihany koa ny endrik'Andriamanitra eo amin'ny fanahy. Miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina izay solon-tena ny Tompo Jesosy. Amin'ny alalan'ny fanahy no ameno ny aina ny fanahintsika, amelomany ihany koa ny herim-panahy ho amin'ny tsara, hanadiovany antsika amin'ny falotoan-tsaina sy hanamboarany antsika ho mendrika hiditra ny fanjakana. Manana fitahiana, manana ambiampy atolotra antsika Jesosy sy fanomezana tsy tambo isaina ho zaraina amin'ny olombelona izy, ilay mpanolontsaina mahagaga izay manana fahendrena sy hery tsy misy fetra. Ary amilefitra amin'ny herin'ny fanahiny isika ka manaiky ho tefeny dia hijoro tanteraka ao aminy. Mahavariana re izany fa izy fa ao amin'ny tenany no hitoeran'ny fahafenoan'ny fomban'Andriamanitra rehetra, ary anareo izy dia tanteraka ao aminy. Tsy ahalala fahasambarana na oviana na oviana ny fon'ny olombelona raha tsy manaiky ho tefeny fanahin'Andriamanitra. Noho ny heriny dia miova ho finoana sy fitiavana ny fanjafinan'Andriamanitra, ary ny avinavina lasa fanetretena. Arakaraka ny itsangan'ireo fiovan'ireo dia mihira amin'ny kafanampo ny anjely, ary miravoravo noho ireo fanahy voatefy araka ny endrik'Andriamanitra sy Kristy. Dia raha tianao ny ahafahanao mandroso mandrakariva sy eo amin'izay finoana izay dia aoka ho tefen'ny fanahin'Andriamanitra. Aoka hanaiky ihany koa ho amboariny ka izy nanome ny hery rehetra ara-panahy mba ahafahanao mirosona amin'ny tsara kokoa. Tsy misy olona afaka hiova amin'ny herin'ny tenany, fa ny fanahy masina ihany no mandresy lahatra. Izy no manova ny fomba fanaontsika, ny fomba fieritreretantsika izay diso sy ratsy, ary ihany koa mampianatra antsika ny fanetrentena izay ilaina tokoa. Eo aminao anie izany teny izany amin'ity maraina ity, dia angatao isan'andro ny fanahy masina mpanoro sy hampianatra, ary ihany koa hanefy antsika ho amin'ny fahamasinana mandrakariva. Amen. Ry rainay tsara indrindra izay any an-danitra, mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Eo angataka aminao izahay mba handotsahanao izany fanahinao masina izany aminay tsirairay avy izay manaraka sy miain'izao fandarana izao. Aoka izay ho taritinao tokoa
ka mba tsy ho diso fihevitra izay fa andeha ambany fahasoavanao, ambany fitarianao, ka ianao rery ihany no tokonay, tsy hanana fahatokina amin'ny hafa izay, satria mbola mahaverina ny hevitra amen'ny olombelona fa ianao rery ihany ilay tompo sy mpamonjy anay sy ny fidinay ho zanakany no hitarika anay hatramin'ny farany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.